Tafakatra 420 ny isan'ny matin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny amporoa indray ireo namoy any androany zoma raha ny tatitra nataon'ny profesora Iantamaridany Voloteny. Tsy mitsaha-mitombo ihany koa ireo tranga vaovao. Androany zoma no noharan'ny Madagasikara ny isa 100 amin'ny tranga vaovao. 700 no isan'ireo marary vaovao no tanterina avy amin'ny foibe fibaikona ny ady atao amin'ny Covid-19. Raha tampitra dia efa mihoatra ny 504 ireo mitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny idiran'ny aretina teto amin'ny nosy. Ny 720 amin'izy ireo no mbola manaraka fitsaboana, 750 no voalaza fa sitrana. Fitiliana faobe no natao tamin'ireo mpiasa tao amin'ny boribontany voalohany taoriana ny nahafantarana fa matin'ny Covid-19 ny mpiasa iray tamin'izy ireo. Enina no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus taoriana ny fivoan'ny ampahany voalohany tamin'ny fitiliana faobe. Raha ny nambara ny tompona andraikitra avy ao amin'ity boribontany ity dia efa nalefa eny amin'ny foibe pitsaboan'ny Covid-19 eny amin'ny tantana voarandotam-penaka ireo marary ireo. Ny baraon'ny boribontany kosa dia nakatona ny akamarony ka ireo manao asa maika tahaka ny fanaovana fanamarina tsy nisy fanamarina diga mitovy sisa no misokatra sy mandray olona. Jean Castex no anaran'ny Praiminisitra frantsay Vaovao Voatendry ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany zoma taoriana ny fametraha-pialan'ny Edouard Philippe Praiminisitra frantsay teo aloha. Mpiasam-panjakana ambony nivoaka tamin'ny sekoly ambony momba fitatanandrarahan'ny Frantsa ity lehiben'ny gouvernemanta frantsay Vaovao ity. Izy no namolavolan-drafitra ialana tsikelikely amin'ny fihibohana noho ny coronavirus any Frantsa. Ary antony iray voalaza fa natokisa ny filoha frantsay azy ny fahombiazany tetika sy ny paikady rehetra napetrany tamin'izany.